miatrika fiofanana mandritry ny herinandro eny amin'ny Don Bosco Ankofafa ireo mpiasa eo anivon'ny ifitoerana Salesianina Don Bosco eto Fianarantsoa sy ny mpiasan'ny EFT fanamafisam-pahaizana amin'ny lafiny lalàna sy ny pitsopitsony mifandraika amin'ny asa sahaniny ary ny fitantanana ny ifitoeram-piofanana no iompanana ity fiofanana ity. Mizara telo lehibe ny fiofanana ka ny isan-taranazy izao dia ny momba ny zon'olombelona sy ny lalàna mifehy asa. Amin'ny volana avrily indray ny fiofanana manaraka hijerena ny développement personnel et communication interpersonnelle. Amin'ny volana mai indray no mamarana azy ka ny autofinancement na ny fizakantena ara-bola no hiofanana. Ny tambatra zany reo entité anankiroa reo anao tetikasa iray araka an'izay tanjona iombonana zay hoe mba hampivoarana ny mpiasa amin'ny asa ataony sy mba hafahamvelatra ihany koa amin'ny fiainana zay andavanandrony ka nisy ny formation zany zay atao ety amin'ny Don Bosco androany ny fanokafana isorana amin'ny fanjakana zany amin'izay fanohanana izay fijerevana amin'ny mpiasa fa ny FMFP tokoa dia miahy an'ny mpiasa amin'ny resaka fampiofanana mba ahafahan'ny mpiasa mivoatra, ahafahan'ny mpiasa mamokatra tsaratsara kokoa any amin'ny orinasa zay iasany. Ka ny FMFP moa razavaina dia Fonds Malgache pour la formation professionnelle. Ka aorianan'ny formation dia heverina fa hahazo fahalalana feno mpiasa ireo ahafahany manatsara indray ny asa zay efa ataony sy mba ahafahany ihany koa mamorona ho an'ny tenany satria afaka manao izany moa ny rehetra fa mandamina amin'ny fotoana ny tsirairay. Zava-dehibe amin'ny fiaina ara-tsosialin'ny mpiasa avokoa ny fiofanana omena azy ankoatra ny fandoavana latsakemboka sy ny lafiny ara-pahasalamana ataon'ny mpampiasa azy eo anivon'ny orinasa iray. Manampy fanazavana hatrany Andriamatoa Rakotondriana Noelson Jean-Michel talen'ny IFT. Dia misy ny anjara briky latsakemboka raisin'ny mpampiasa, misy ihany koa ny an'ny mpiasa zay voafatra moa hoe raisan-jato ny an'ny mpiasa. Misy ihany koa ny fiahina ara-pahasalamana zay andraisan'ny mpiasa ihany koa zay anjara brika latsakemboka. Misy ny OZIA, misy ny CDS, zany hoe zany rehetrarehetra zany fiahinan'ny mpiasa daholo amin'ny fahasalamany, amin'ny fiainany, amin'ny resaka retraite ohatra ihany koa. Dia misy ihany koa zany fiahina amin'ny resaka fiahinan'ny mpiasa ihany fa resaka formation zany hoe fampiakarana lenta ny mpiasa mba hananany fahalalana satria mivoatra be zany ny teknôlôjia ankehitriny. Ireo mpiasa ireo fa mety efa nanadininy fianarana natao tany aloha na mety nisy zavatra efa niova dia misy zany karazana mise à jour, misy fampianarana vaovao mihitsy ihany koa. Ka hoe hanetanana ihany ny orinasa tsirairay avy mba hijery an'izany sosialin'ny mpiasa izany satria manana zo zareo hisitraka na KNAPS na OZIA na ara-pahasalamana io na indrindraindrindra ihany koa zany amin'ity formation ity. Ka ireo orinasa zay mandray anjara zany amin'izay fandraisana anjara izay amin'ny latsakemboka any amin'ny reo rantsana ara-panjakana ireo dia tokony hisitraka ihany koa zany izy amin'izay formation zay. Ka eto ngambatsika dia milaza amin'ny fanentanana amin'ny mpampiasa indrindraindrindra hoe jereo akaiky mpiasa satria ireo no manodina ny orinasantsika mba hahatonga antsika hanana izay hoe fivelarana izay.